ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falmenaba antsika revako malala tratry ity alarobia fa 5 ny volana jona ity ny epistily faharoa no soatan'ny Paoly amin'ny Koritianina riavana no zara mofinaina voalahatra ao antsika anio. Koritianina faharoa toko 10 andiny voalohany ka hatramin'ny faharaiky ambin'ny folo. Koritianina faharoa toko 10 andiny voalohany ka hatramin'ny faharaiky ambin'ny folo. Aminaran'i Jesosy. Ary ny tenako izao Paoly dia mananatra anareo amin'ny amram-panahy sy ny fandeferan'i Kristy dia izaho izay manetry tena ono raha eo anatrehanareo fa say aminareo kosa raha tsy eo dia mangataka mba tsy ho sahy rehefa tonga amin'ny fahatokiana izay kasaiko ahasaina amin'ny sasany izay manao anay eo mandeha araka ny nofo. Fa na dia velona amin'ny nofo aza izahay dia tsy mba miady araka ny nofo fa tsy avy amin'ny nofo ny fiadian'ny tafikay fa mahery amin'Andriamanitra ndrava fiarovana mafy. Fa mandrava ny fisainana sy ny zavatra avo rehetra izay atsangana nohitra ny fahalalàn'Andriamanitra izahay ka mamabo ny hevitra rehetra hanaiky an'i Kristy ary vonina maly ny tsy fanarahana rehetra izahay rehefa tanteraka ny fanarahanareo. Mijery zavatra araka ny fisehony ihany va ianareo? Raha misy olona mahatoky ny tena ny fany Kristy, aoka iza isaintsaina izao indray fa tahaka ny many Kristy azy ny many Kristy anay koa. Fa na dia bebe ihany aza ny fireharehako ny amin'ny fahefanay izay nomeny Kristy anay hananganana fa tsy handravana anareo dia tsy ahazo enatra mba tsy hisy hoky toy ny hampitahotra anareo amin'ny epistily fa ny epistilinay hoy izy dia mavesatra fa sy mahery fa malemy kosa ny fanatrehan'ny tenany ary tsy nitsinona ny teniny. Aoka izany olona izany hevitra izao fa tahaka ny fiteninay amin'ny epistily raha tsy eo izahay dia ho tahaka izany koa ny asanay rehefa tonga izahay. Ray Masino manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amen. Somary lavalava ilay fehezanteny amin'ity epistily faharoa soatan'ny Paoly ho amin'ny Koritianina ity riavako. Epistily izay mandresy lahatra na hoentin'ny Paoly miaro ny fanompony, miaro ny maha apôstôly azy, miaro ny antso izay niantson'ny tompo azy. Ary dia nisy mantsy tao amin'ny fiangonana tao Korinto izay nivohy hevitra hafahafa nanozongozona ny maha apôstôly any Paoly. Tsy noho izy hoe nanentsika ny fiangonana ihany tany amin'ny fiantson'ny tany aloha no antony nanenjehany azy, zany hoe tsy noho ny tantara-piainan'ny Paoly ihany hoe izy ihany dia efa nanentsika ny fiangonana satria ireo olona ireo dia kristianina ohatran'ny Paoly ihany no nanentsika azy ireo, fa noho ny fomba fitondrany Paoly, noho ny fiainany Paoly, noho ny fampianarany Paoly, ny fomba firesaky Paoly, rehetreny dia zary nangonina ka nentina nanoerana ny maha apôstôly any Paoly. Nisy ara-mody ny teny mihitsy manao hoe Paoly rehefa ao anatin'ny taratasiny de masika be fa rehefa tonga eo izy de malefaka be sy ny sisa rehetra. Paoly ve tena apôstôly marina sy ny sisa. De afaka malala ity andinitsotra masina zay eto ampiratana antsika ity zany dia entin'ny Paoly mandresy lahatra ho isika teo ny mahiraky ny tompo azy ary nasehony amin'ny lafin-javatra roa lehibe izany mahiraky ny tompo azy zany. Ny voalohany de ny fahefana. Asehon'ny Paoly fa nomeny Kristy fahefana izy. Ny fahefana eo aminy dia fahefana avy amin'ny Kristy. Inona ilay fahefana izay teneniny eo?
izy manao hoe mindiny ny fahavalo fa na de bebe ihany aza ny fireako ny amin'ny fahefana zay nomeny Kristy. Lay fahefana nomeny Kristy io de zao lay fanomezam-pahasoavana. Lay fahefana io dia lay exousia na lay fahafahana manao zavatra asa tonono zany. Fa raha ohatra ka mitemana hoe fahefa mividy de fahafahana mividy zavatra raiky koa zany. Dia lay fahefana io zany de le fahafahana manao zavatra rehefa hoe fahafahana manao zavatra de ao zany le fanomezam-pahasoavana. Zay mahatonga an'i Paoly miteny hoe bebe ihany a ny fahefana na bebe ihany ny fanomezana nomeny Kristy anay. De mirehare zahay noho ny am'le fahefana na noho le fanomezam-pahasoavana. Dia nentin'ny Paoly nandresy lahatra zany ireo olona nanozongozona ny maha-apôstôly azy ny fanehoany fananan'lay fanomezam-pahasoavana nomen'ny tompo. Asa tsy voatanisan'ny Paoly daholo moa zany ireo karazana fanomezam-pahasoavana maro samihafa zay nomen'ny tompo azy. Fa Paoly dia araky ny hitantsika de mpitory-teny mahay. Mpitory-teny mahay ny apôstôly Paoly. Havanana nomen'ny tompo fahaizana mitory-teny sy mandahan-teny, fahaizana manazava hevitra, fahaizana mandresy lahatra. Zany dia fahefana na fanomezam-pahasoavana nomen'ny tompo anahy io Paoly. No zany de zao nentin'ny Paoly nanazava zany fa tsy ny sain'olombelona izy moa de nyteny mihitsy sain'ny Kristy tsy ny sain'olombelona mihitsy ny nahatonga ny Paoly afaka ny vaofy nanazava ny soratra masina ka nandresy lahatra olona maro. Otsika manao hoe noentitsika mandresy lahatra ny olona ny antso zay niantsonantsika de ny fanomezam-pahasoavana nomena antsika. Io fanomezam-pahasoavana nomenanao io zany de fanomezam-pahasoavana ho ampiasaina izy io. Fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra izy io. Io fanomezam-pahasoavana io rehefa ampiasainao dia mahatonga ny olona resy lahatra fa ny tompo tokoa ianao. Tsapan'ny tompo eo am-pahitana, tsapan'ny olona eo am-pahitana ny asanao ao am-piampiasana lay fanomezam-pahasoavana fa tena ny tompo tokoa ianao. Zay rehefa nahitan'i Jesosy ny olona ny asa mahagaga nataon'i Jesosy dia nino azy fa tena irak'Andriamanitra izy. Hoy marika manao tena zanak'Andriamanitra izy satria nanana lay fahefana maro isan-karazany izay nomen'Andriamanitra azy amaha-zanak'Andriamanitra azy. Fa otsika manao hoe tsy ny mitory-teny ihany ny fanomezam-pahasoavan'i Paoly na ny mampianatra. Fa Paoly de manana hoy Paoly manao hoe miteny amin'ny teny tsy fantatra mihoatra lavitra noho nareo aza. Raha izay, zany hoe Paoly any dia afaka niteny karazany maro isan-karazany. Niteny romanina Paoly, niteny grika Paoly, niteny arameanina Paoly sy ny sisa rehetra. Satria jiosy izy de niteny arameanina tahaka ny Jesosy. Satria nianatra tamin'ny sekoly ambony izy de ho niteny grika. Grika nanora tamin'ny Paoly ankabeazany soratrany. Satria citoyen romanina izy de niteny romanina. Ary reo mahatonga azy miteny manao hoe mana fanomezam-pahasoavana be dehibe lavitra noho nareo a. Hotsika manao hoe ny fananan'ny Paoly zany fanomezam-pahasoavana zany nahatonga azy afaka ny vezifezy nanerana ny tany izay efa fantatra tamin'ny fotoan'andro. Mikasa ho an'ny Espagne ary izy miteo hoe raha milamina tsara raha salama de andeha ho an'ny Espagne. Dia izany fanomezam-pahasoavana maro samihafa zany de nampiasain'ny Paoly. Raha miteny zany Paoly hoe mirehareha noho ny fahefana bebe nomena de tena nomen'Andriamanitra tokoa izy. Ary ny tsindrina nefa fa izany fahaizany zany fahazavan-tsainy zany, izany tombontsoa sy tombon-jo zany de zao avy amin'Andriamanitra. Ny olona raha afaka malala de zao betsaka ny olona nomen'Andriamanitra fanomezam-pahasoavana fa tsy mampiasa. Na tsy mieritreritra akory aza fa avy amin'Andriamanitra zany. Tsy tokony adinoina fa ny fanomezam-pahasoavana eto de mifanitsindrindra amin'ny hoe fahafahana manao lay zavatra, fahefana manao lay zavatra. Ary dia afaka mijery anao za manao hoe inona ny fanomezam-pahasoavana nomenanao. Matoa anao afaka mihira de nomen'Andriamanitra fahefana hira. De nasian'Andriamanitra vava de tsy nataon'Andriamanitra mona fa misy lela, misy molotra, afaka miresaka, afaka miteny. De fahefana zay, men'Andriamanitra fahefana hiteny anao de afaka miteny ianao zany.
ndraindray eritreretin'ny olona hoe ny fanomezam-pahasoavana de tsy maintsy le zavatra mamiratra be eny reny ve motsy ho fanomezam-pahasoavana fa izao koa be de be ny fanomezam-pahasoavana zay meny Andriamanitra ny olona ny fanomezam-pahasoavana ny sofina miaino ange de efa fanomezam-pahasoavany ny maso mijery ange de fanomezam-pahasoavany ny tanana mandray ange de fanomezam-pahasoavany sy ny sisa rehetra inona ny tokony ataontsika zany reafako malala ny mampiasa ireny amin'ny fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra ary ny kely indrindra de izao ny misaotra ny mahay mankasitraka alainany me de Andriamanitra avy aminao ny fanomezam-pahasoavana ary io mahatonga amin'ny Paoly ny teny manao hoe fa ny fahasoavan'Andriamanitra mahatoy izao a hotika manao hoe lay fahafahana manao zavatra izay andresen'ny Paoly lahatra ny mpiaino azy dia lay hoe maha-apôstôly azy de le fahafahana manao zavatra le fanomezam-pahasoavana mifamatotra le fanomezam-pahasoavana sy le maha-apôstôly na maha-olom-boantso fa ny faharoa de zao le afaka malala raha mamaky ilay andininy kio sika rehefa ko malala de lay mahazava-dehibe ny fitondratena anankiray am'zay hoety mandresy lahatra ny olona rehefa ko malala tsy ny fanomezam-pahasoavana ihany fa ny toetra koa ny toetra ihany ko lay toetra malemy fanahy lay toetra mahay mandresy lahatra le toetra mahay mifandray amin'ny olona rehetra raha to Paoly ka ny teny manao hoe somary masitsika amin'ny taratasy enjakenjana kely rehefa malefaka rehefa mifanatrika amin'ny olona de no lay teniny ao amin'ny Romanina manao hoe raha azo atao de ataovy zay hiavananareo amin'ny olona rehetra ry havana hotsika manao hoe ny toetra de anehoana koa ny toetra de anehoantsika koa ny olony mbo antso atsika tsy amin'ny alalan'ny teny ihany fa amin'ny alalan'ny toetra sy ny fifandraisana ihany ko ny fahaizantsika mifandray aman'olona ny fahaizantsika misokatra amin'ny olona dia mambabo ny olona mba ahatonga ny olona anatona ny Kristy raha ohatra ka kristianina ny olona kanefany dia manakatrady akaviakavanana na linady raha ohatra ka an'ny tompony olona nefa tezi-dava raha an'ny tompony olona kanefa tsy mba mahana fifaliana rehefa miresaka amin'ny olona tsy mba mizara fifaliana tsy mizara tsikitsiky fa moto-dava raha misy pino ka ny isaky ny fanairasera amin'ny olona de ny hijeriny tsy mety amin'ny fiainan'ny olona ihany na ny anakina ny fiainan'ny olona ihany satria misy olona manana areti-panahy tahaka zany mihitsy rehefa malala mitonona opino izy na fantatra opino izy fa zao manana areti-panahy izy no ny antony maro samihafa dia manjary mora mitsara olona na tsy mahita zavatra tsara amin'ny olona mihitsy tsy afaky niteny zavatra tsara tsy maintsy miketoketoka tsy maintsy masika tsy maintsy kizitina tsy maintsy mahita lazaina tsy maintsy mietrehitra hoe izy ihany ny tsara sy ny hafa rehetra mety mpitrango zany amin'ny ataontsika hoe amin'ny fiainan'ny mpino sasatsasany fa zao rehefa ko malala eto a ny apôstôly de maneho amintsika fa io fitondrantenantsika io dia tokony ho mahatarika tokony ho amarininy ny teny ray alohan'ny vavantsika ny fifandraisantsika amin'ny olona ny fifandraisantsika manodidina atsika tsy teny foana akory ny tenin'ny Paoly manao hoe aoka hifanome voninahitra aoka hifanaja aoka hifankaty ho Jesosy ary jaonina tena namafy zany mihitsy amin'ny epistily ny soatany jaonina voalohany toko 4 manontolo de ahitantsika ny hoe mahazava-dehibe ny fitiavana ny rahalahy raha ohatra izy ka misy ny teny manao hoe tia an'Andriamanitra napiny kanefa makahala ny rahalahiny na ny hoe tsy tia ny rahalahiny tsy vonina hifandray amin'ny rahalahiny tsy vonina ny hifandray amin'ny kristianina ohatra azy mianjonanjona tsy misokatra dia mpandainga izy ho jaonina fa ny fitiavan'Andriamanitra ny toetra mahapino de izao misokatra mandrakariva amin'ny hafa Jesosy aza nanasa ny tongotry ny mpianatra no zany na dia tsy afaka hanasa ny tongotry ny mpiarabelona aminao azy ianao mety tsy manana zay fahafahany zay ianao hanasa ny tongotry ny mpiara-mivavaka aminao fa izao kosa
tsy tokony ho latsaka ao anatin'ny fankalana fa tokony ho tia mandrakariva. mety tsy afaka manasa tongotra ianao fa afaka mamela, afaka miaraba. mety tsy afaka manasa tongotra ianao fa afaka miaraba, tsy afaka manasa ny tongony anao fa afaka mitsikitsiky. voasolony zany tsikitsikinao zany, voasolony zany arabanao zany, voasolony zany fifaliany fampizarana zany nge ny fanasana tongotra. Zay nge dikany hoe fanasana tongotra. Mifandray aminao a, manaiky tsy maninona manondrotra anao a. Afako malala zava-dehibe ara ny toetra, zava-dehibe ny toetra aniotsika ny mahabinao tsika. Tsy pino mieritreritra mandrakariva hoe izy ny tsara indrindra, izy ny feno, izy ny mahay ny zavatra rehetra. Tsy zany ny mpino-driavako malala. Fa itenen'ny Paoly mana hoe manetry tena nge zahay. Hitanareo fa manetry teny zahay. Amin'ny andininy fahatelo sy andininy faharoa, manetry tena mihitsy izahay. Fa ndraindray afako malala tsy zay isika, tsy ampy fandeferana, tsy ampy fanetretena. Za moa ianarana ry havako, zany ampianariny fanahy masina atsika. Tsy voatery ho toetra azo eny eo zany, fa tefen'ny tompo eny ampandehanana eny. Satria ny fiainana kristianina koa fiainana mivoatra, fa tsy hoe fiainana azonao avy hatrany daholo ny fahafenona, fa ny fanahy masina de mitaiza sy mikolokolo anao, mahatonga anao afaka am'ireny ataontsika hoe toetra mora kitonina, toetra mora sozitra, toetra mora mitsara sy ny hafa rehetra reny. Dia ny fanahy masina mitaizanao an'ireny. Tsy hoe akory rehefa manana ireny toetra reny anao de tsy kristianina na tsy mpino, tsia. Fa misy toetra tsika mihitsy zay afahin'ny tompo tsikelikely am'ireny toetra reny isika, satria zay ny asan'ny fanahy masina. Tezainy tompo tsikelikely de afaka ary de mbi amin'ny fahalebiazana, mbi amin'ny fahamatorana, mbi amin'ny fahafenona tsikelikely. Eka ravako malala epistily velona ianao ka amin'ny alalan'ny fanomezam-pahasoavanao de ho tarihiny fanahy masina dia itory ny filazantsara ny tompo ianao amin'ny fanomezam-pahasoavana ary fantatry ny olona tokoa amin'ny teny, amin'ny fihetsika fa mpanompon'Andriamanitra ianao. Ary ho fantatry ny mpino koa am'izay manodidina anao, amin'ny fifandraisanao amin'ny manodidina anao fa mpino ianao. Ary dia ho tanteraka aminao le tenin'i Jesosy hoe ianareo ny fanasina ary ianareo ny fahazavana zao tontolo zao. Ivavaka sika. Tompo misaotra anao noho ny amin'ny fanomeza tokonao fa fanasina sy fahazavana zahay. Fanasina sy fahazavana zahay tsy noho ny toetra anatinay, na noho ny mahanofo anay, fa noho ny fanahinao masina sy noho ny antsonao mitoetra aminay kristianina. Tompo, menao fanomezam-pahasoavana izahay. Ataovy mahay mizara, mampiasa ny fanomezam-pahasoavana no menao zahay tompo, mba ahataona ny olona maro ho anao. Ataovy mampiasa ny fanomezam-pahasoavana izahay, mba ho fantatry ny olona rehetra fa manana anao zahay. Ataovy mahay mampiasa ny fanomezam-pahasoavanao zahay, mba ho fanasina sy fahazavana. Ny toetra anay tompo, ho vahay mba hisokatra amin'ny hafa. Ny toetra anay tefeo, mba hisokatra amin'ny hafa. Ana fahalemem-panahy sy fitiavana, hitaona azy reny ho anao. Tompo mivavaka izahay. Jereo ny tanindrazanay, jereo ny firenenay, jereo ny malagasy maro ao anatin'ny fahantrana sy ny fahasahiranana, ao anatin'ny fiakaran'ny vidim-piainana, ao anatin'ny olana isan-karazany. Tompo, mamindrafo aminay. Jereo ny isa-tokantrano tsirairay avy, omeo ny hanina sahazavy avy. Jereo ny isa-tokantrano tsirairay avy, omeo fahasalamana sy heri-tanjaka. Jereo ny tokantrano tsirairay avy, ataovy mandresy amin'ny ady sarotra ray lalovana, satria anao. Mivavaka izay tompo. Ho an'ny mpianatra ray efa katoky ny fanadinana atoato, ao rehefa miatrika, ao izay hiatrika, de trotrona am-bavaka reo zay nahavita, ao re mbola anatin'ny fiomanana, de samy omeo fahazavan-tsaina, omeo faharanita-tsaina, omeo fahampanadinana, ho voninahitra ao Andriamanitra. De mitoera mitokantrano tsirairay avy ianao Jesosy, ary amin'ny anaranao vanaizany mivavaka izany. Amen.